Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasina bavamalala ny anona amintsika amin'izao fotoana izao fa be tena komena aminao eto androany dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso amin'ity anio ity. Dia tonga soa indray ianao eto amin'izao vavaka fiambenana izay raha amin'ny fandaharan'Andriamoka izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Faly be mahitanareo tafiditra eto ary misaotra anareo fidy an'ity fandaharana ity. Dia matoky sy mino fa hatratra amin'ny farany nareo ary ahazo hery ahazo aim-panahy dia tsy taka nidiranareo eto ny voahanareo eto fa hery tokoa nareo ao aorian'ity fandaharana satria vampizara sy fampahery tenin'Andriamanitra eto tsika ka dia antenaiko fa ampahery atsika izany fandaharana izany. Tsy kisendrasendra ny atongavanao eto raha androany ianao vao tonga miaraka aminay, tsy kisendrasendra ny atongavanao eto averiko foana izay fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ao ka dia noho ny feo noho ny hafatra fa mino fa azo anjara amin'izany ianao androany ka raha tonga eto ihany ianao dia maharitatra amin'ny fanadin'ilay sasany hoe raha antsika eto ifampahirintsika amin'ny hira vavaka amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny famelabelarana ny toviteny. Tahiny tompontsika rehetrarehetra dia miarabantsika rehetra izay mpiditra eto ihany koa. Androany raha anabavintsika Erika ny hiditra voalohany. Halleluia. Ary dia misy tsodrano mena ny anabavy Erika, tsy Erika rery moa izany fa nareo rehetra any Koweït, Arabia Saodita, any Oman, Chine ary any Madagasikara dia samy misitraka an'ity tsodrano ity. Salamo fahenina 9 hatramin'ny 10 no tsodrano Erika androany. Salamo fahenina 9 hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miala amiko ianareo mpanao ratsy rehetra fa Jehova efa nandre ny feo amin'ny fotoa maniko.
Jehova efa nandre ny fangatahako, Jehova nandre ny fivavahako, omenatra sy angovotra indrindra ny fahavaloko rehetra, iodina izy ka omenatra tampoka. Haleloia. No tanteraka aminao ane zany a. Efa ren'Andriamanitra ny fitomaninao a, efa ren'Andriamanitra ny fangatahanao a, izy andray ny fivavakao, de omenatra sy angovotra ny fahavalonao rehetra. Miodina tampoka izy averina mijery anao izy, omenatra tampoka satria Jehova momba anao. Haleloia. Eto Erika moa eto France, narakaraka azy tao tojo ao Allemagne, Tina Sirikoko, Chine, tonga soa Koda Leoni, Koweït, tonga soa Selina Rozmina France, Tina Rakoto Arzaka France, Jesosy Noer Koweït, Angelina Diamant Chine, Artisanat de Madagascar France, Sany Apostole Madagascar, Ingonerina Andrena Solo France, Soameva France, Angelina Diamant, Patenecteur Miliard Andrea Malala Madagascar, Razana Monica Koweït, Bert Sava Koweït, Marie-Jo États-Unis, Kadaka Malala France, Mapiona France, Alantalina Marisalina Madagascar, Nambintsou Makrine Koweït, Tsiriamboaramiel France, Razana Sou Sylvie Koweït, Toudraonsou France, Angela Arsou Roman, Yama Koweït, Azaska Patici France, de tonga soa Bartel Madagascar, tonga soa Niana Maiso Italia, de Marina Tiana Canada, tonga soa nareo a Jesosy Mpandresy, sady miarabany ranavavy miatsitsika Jesosy Mpandresy fa anniversaire ny androany. Haleloia. De tsofina rano ianao ranavavy mihaja, tena efa matra amin'ny andro iananao ane ny fiadanana men'Andriamanitra anao, de mahereza manomboka mamy anao zay menakavy io Jesosy Mpandresy mihaja anniversaire ny androany, de mirary soa azy daholo tsika rehetrarehetra, de manao fety sambatra ny menakavy kelo de hoela velona. Bert Sava Koweït, ao ihany koa Angèle Pagès France, tahiny Jesosy Sandola Koweït, Lovlitina France, tahiny Jesosy Felana Rakoto France, Fabiola Koweït, Jesosy Noerika efa narabaiko teo, de tonga soa ihany koa saika tonga voalohany tojo kely sisa taloha efa tojo foana tafiditra, na izy ary tojo ny Lazatara, ao ary Akikolonga, de bon anniversaire koa i Aina, anniversaire ny Aina maly sa fa tenentsika teto, de arabaitsika izy efa narabaina teto ka izy maly azafady. De izy koa Tsiriamboaramiel France, de tahiny tompo izy koa zay daholo ka aminareo mbola tsy voateny a. Tahiny tompo a tsisy isolana Erika a, de tahiny tompo tsika menakavy maretatra amin'ny farany androany a, miaraka amin'ny ranavavitsika linatsika Artisanat de Madagascar, izy nanao vavaka fanombohana, de androany hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto a, ranavavitsika nambinina ary de hivavaka ho an'ny firenena na ranavavitsika mami. Reo ny ekipa eraka amiko eto androany, za moa de eto ihany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra taka ny mahazatra, ka milohan'ny zahatrehetra aloha ary a, andolontsika hivavaka metraka ny fotoana miampelan-tan'Andriamanitra. Tahiny tompo ary a, Lina anao ny fitenenana. Jesosy Pasitera dia tahiny Jesosy sika mianakavy izay tonga miaraka manaraka indray izao vavaka fiambenana mamintsika izao. Dia alohan'ny hanombohan'ny fotoana dia manasa antsika rehetra hiaraka hivavaka. Jehovah ary ny masina ray amanay indrindra dia fifaliana lehibe ho anay mandrakariva Jesosy no tonga eto amin'ity fotoana mamintsika ity izay rendez-vous anay aminao satria hiteny eto indray ianao. Koa mankataka ny rano mahaiza Jesosy anadio sy hanafaka anay satria olombelona no famandray an'izay. Mety maro ny fapetipetena hitanao aty aminay Jesosy dia raha mety ianao dia Dio sy sasao indray izay tsirairay avy reto ato. Ary mangataka izany rano soa izany koa Jesosy andravarava napatapaka ny orotoro ny asan'ny maizina, tsy hanakely, tsy hanapahefany, tsy hanampanambinana eto amin'ity fotoana manontolo ity, na amin'ny fitaovana rehetra izay any ampiasain'ny pasitera ny apotony izany, na hatrany amin'ny tokantrano misy anay tsirairay avy aty dia tena hoe anjakao Jesosy malala, ao koa ny rano ao nandrakotra anay tsirairay avy. Dia mangataka ny fanenao masina ihany koa izay tompo, manolo-tsaina ankahery, manokatra ny masom-panahinay indrindra ho an'ireo izay manana anjara amin'izao fotoana izao Jesosy, dia ny
toriteny izany dia eo ihany koa pastera izay amelabelatra ny toriteny mivavaka ho an'ny firenena. Mangataka izay Jesosy marala tena hoe akasika anay tokoa ny teninao izay ho ampitain'ireo mpanomponareo androany ka raha reradreraka izahay miditreto vizambizana tsy salama manana olana isan-karazany dia matoky izay Jesosy fa atanjaka sy ahery ary azo fahasalamana izay voaketo satria aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofona rehetra tokoa ny teninao dia mino izany izay Jesosy dia mitenena aminay mpanomponao Tompo famihana izahay dia misaotra Jesosy marala dia voninahitra dia aferinao anareo ihany. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka rahababilina mivavaka izay nentinao dia Andriamanitra manakira fahasoavana re hamaly fitianao dia mitomboza dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluja. Izy mbola tsy narabaiko teo ranabavy hoe manambotso France no éléphant France Bartele efa narabaiko teo. Zamina kamaradin'i Jesosy France, Andoandry France, Terir Albenja France. Rehefa tao mikanto tsika eto France ny tena betsaka eto sa ahoana ozy nareo? Jesosy mihaja Jesosy mandresy tainy tompontsika menakavy. Halleluja. Sotra nareo sotra lena tambavaka mamy sady matsiro andao alohantsika aloha ary eno hiritsika fa zao aloha sina filazan-draharaha averika any efa kely sisa isatsaka ny volana rapitso 15 jours sisa dia ho avy ny fotoana navatsika n'ilay alimbavaka fiderana etsika akasitraran'Andriamanitra tamin'ny Jesosy nataony tamin'ny fiainantsika na andritry ny taona zany dia 29 sy ny 30 ianao no mandefa raha misy fankasitrahana tiana hovakiana ato anaty fandarana dia alefaso MP amiko na amin'ny mampionina dia ataontsika voa-off iny amin'ny fandarana amin'ny premier amin'ny zoma premier dia afinaritra ny fiarahantsika. Zay ary ny filazana kamba dia tahiny tompontsika rehetrarehetra eno iritsika dia avy hatranytsika rehefa dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoe tena nabavitsika na mvinina pariziko anao ary tiry ty manao hoe aza matahotra ianao ary mandalondalo ady ianao amin'izao fotoana izao mandalondalo lalatsarotra dia za teteny aminao hoe Jesosy tsy manary ianao ino finaritra daholo atsika.
tilaza navenao hoe inona intsony no tokony avelomako fa to olana foana sedraiko amin'ny fiainako miamaizina ny tany aman-danitra kehitriny ho anao io indrindra zao izy ho fampahelezanao ho azakivy mitraka jereo jesosy dia mivavah fa izy ilay tsy mafona mandao sady mbola hiady ho anao marobe reo zay manenjika anao miady mafy miasolafaka anao satria matsy mandrosatrany anao jesonao kiady mangina no anjarana marobe reo zay manenjika anao miady mafy miasolafaka anao satria matsy mandrosoatrany anao jesonao kiady mangina no anjarana jesonao kiady mangina no anjarana jesoso senaraka minatay mahe jesoso ewanjananao tsy ove siuranao ejenandadana atsunganay oloa taharana jesoso senaraka minatay mahe jesoso ewanjananao tsy ove siuranao ejenandadana atsunganay oloa taharana siuranao ejenandadana atsunganay oloa taharana siuranao ejenandadana tusua wapitsarana Alléluia. Avec l'air fryer Philips, cuisiner. Alléluia, isaoran'Andriamanitra zany iry zany a. Mampairana koa androamba Jesosy tsy manary anao e. Alléluia. Jesosy tsy manary a ary tsy ameranao ny atsasa-dalana izy a fa hitondranao a any amin'ny lalana tokony alehanao. Anao lohalarana izy dia ireo koa ataovy lohalarana koa izy a. Alléluia. Amen. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Raha isoarno baibolitsika fa hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika raha tsika amin'ny ranabavitsika na ambinina. Alléluia. Dia aorian'ny toloteny entiny moa dia tahaka ny mahazatra any averina eto a mitondra antsika anaty famelabelarana. Meno finaritra daholo ary a dia tahiny tompo a dia rehefa vendrentsika amiony. Tahiny tompo na ambinina anao ny fitenenana. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy natratra ny vavaka fiambenana alina izao a tahin Jesosy pasteur dia tahin Jesosy itsika menakavy miteny soratra masina zay raha tsika mamaky amin'izao alina izao a dia ao amin'ny Genesis 2:20 andiny voalokatra amin'ny 2 ny soramandry dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy inizahan'Andriamanitra toetra ny Abrahama ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra i Abrahama ka hoy izy taminy ry Abrahama ary hoy izy inty aho ary hoy izy ento ny zanakao ny lahy tokanao izay tianao dia Isaaka ka mankanesa any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Alléluia. Amen. Teto ry havana dia iarahantsika malala moa fa Isaaka dia zanaky Abrahama tamin'ny Sara zay tena hoe vady be izay tiany Abrahama indrindra. Nanana zanaka ihany Abrahama Ismaël zanany tamin'ny Iagara izay mpanompo vavin'ny Sara zany. Fa Isaaka kosa dia zanaky ny teny fikasan'Andriamanitra izay efa nampanantenan'Andriamanitra any Sara sy Abrahama fa tsy momba izy ary
tsy ny mpanompony na ny olona ao an-trano no andovana azy fa hiteraka zanaka ho mpandova azy izy mivady. Fa Isara moa tamin'izany fotoana izany dia nomemehana ny Jehovahandriamanitra, nefa dia Jehovahandriamanitra izao mihitsy no niteny azy. Ary azontsika porofona tsara ry havana fa teto dia Andriamanitra dia nahatanteraka ny teny fikasany nanome zanaka ny Isaaka, izay zanaka nifanteran'i Sara sy Abrahama. Ty zaza ty ry havana dia tena hoe tena tiany Abrahama, tena tiany Sara, tena tiany izy mivady Isaaka io satria zanaka nifanterany zanaka mivady be ny vady mariazy, hoe vady mariazy zany, vady be vehivavy izay tena tiany, vehivavy izay tena niaraka aminy, niaritra taminy teo foana. Ary azo lazaina ry havana fa tena diso tia be any Isaaka i Abrahama, tena azo lazaina zany mihitsy hoe tena diso tia be izy, variana loatra tamin'ny Isaaka izy dia izay tonga n'Andriamanitra nanao an'ity fizahan-toetra anazy ity hoe mbola tia avy Abrahama, mbola misy toerana ho avy ao amin'ny Abrahama, fa hitako fa tena tiany Abrahama ty zanan'ilay tokana izay zah ihany nanome anazy an'ity zanany ity. Dia teto ry havana dia azo antoka mihitsy hoe mety nanana fanahiana Andriamanitra hoe very ny fitiavany Abrahama anazy dia nanao an'ity fizahan-toetra ity izy hoe hoento ny zanakao ataovy solona ny tendrombohitry Moria ho anahy. Fa dia tena nitanterahany Abrahama zany niaingana andeha lalana telona ary zareo nandeha nitondra zatovolahy anankiroa izy dia nitondra ny kitay sy ny afo ary nitondra ny Isaaka. Rehefa tonga tany an-tendrombohitra izy ireo ry havana dia tena nataony Abrahama sorona tokotra ny zanany na ny zanany raha tsy nalala ninina na Isara raha tsy nalala ninina hoe Isaaka io atao sorona io, fa na Isara nalala an'izany mety tsy hanaiky an'izany Sara. Eto dia azo atao nanana fahendrena ihany koa i Abrahama, tsy nampahafantariny any Isaaka, tsy nampahafantariny an'ireo zatovy, tsy nampahafantariny any Sara, fa mety tsy hanaiky moramora an'izany Sara, fa mety hisy ady tsy hifankahitana atao hoe zanako tamin'ny fanterako andeha ho ataony sorona ho an'Andriamanitra ao, fa iza ny Andriamanitra ao efa mijaly vao nanana an'izy azy io, efa mitivadivainy Agara, efa ohatrohatr'izany mety hiteny an'izany Sara ka ahoana ny zanako no ataonao sorona any tsy manaiky an'izany ohatry ny tahaka ny Jehova ihany ry havana izay tenen'ny vadiny hoe nenao dia mbola zany Andriamanitra any foana ny tenenao na dia vazoara mahazo anao, manino ianao raha miala amin'izany Andriamanitra zany. Dia mety hanao ohatr'izay koa Sara hoe koratsinonako zanako efa antitra vao niteraka an'io, tsy manana afa-tsy io io mandova anahy, fa tsy nampahafantariny amin'ny vadiny zany. Ary rehefa tonga tany an-tendrombohitra izy dia mbola nanontany anazy Isaaka hoe rikaka efa reto ny afo sy ny kitay vao tsangana ny alitara anaovana sorona, fa aiza kosa izay biby vonoina atao fanahitra ho an'i Jehovah. Dia teto moa i Abrahama dia tsy mbola niteny marina izy, fa avy eo nefa nalainy Isaaka zanany dia nafatony dia napetrany teo ambony kitay ho atao sorona. Dia voapirofo ry havana fa tena hoe tena mbola tian'Andriamanitra Abrahama, tena mbola nirehatra, tena nivaivay ao an'Andriamanitra ny fony sy ny fitiavany. Na dia hoe tiany Isaaka ary izy ay ry havana tena mbola tiany mihoatra ny Isaaka Andriamanitra, tena mbola nisy fitiavana nyredareta tao ry havana, satria nanaiky ny tenin'Andriamanitra izy, nanaiky an'io zavatra nampanaovin'Andriamanitra izay tena hoe sarotra, izay tena hoe sarotra tsapan'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra zany Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa mbola lehibe ny fitiavany Abrahama azy, dia niantso tamin'ny feo mahera avy any an-danitra Andriamanitra niantso ny Abrahama. Ry Abrahama eo amin'ny Genesis 12, 12 ihany azafady dia 12, Genesis 12, 12 eo amin'ny tapany faharoa. Ry Abrahama ary kosa izy intia dia hoy izy, aza maninitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia lay tokanao. Tena tsapan'Andriamanitra ry havana, dia narovan'Andriamanitra Isaaka.
narovan'andriamanitra ihany koa i Abrahama tsy haninitra ny tanany satria fantatr'andriamanitra hoe ry Abrahama aza maninitra aza manao ninninona ny zaza ianao fa fantako fa tia anay ianao ary tsy narovanao tamiko ny zanako dia fantatr'andriamanitra fa tsy narovan'andriamanitra tsy narovan'ny Abrahama Isaka fa tena fonona atolony an'andriamanitra tena hoe tsy ampisalasalana fa tena hoe atolotro raha izay ny itiavan'i Jehovah Andriamanitra nahafantarany fa tiako izy ary fantatry Abrahama ihany koa fa Andriamanitra afaka manangana zanaka ho azy afaka manao teny fikasana ho anazy indray ho an'ny Abrahama indray Andriamanitra raha hoe tena hoe vita tanteraka teo sorona fa tsy navelan'Andriamanitra ho tanteraka nefa izany rehetrarehetra fa izay fotsiny te hakatoky Andriamanitra teo aty izay fotsiny izany toetra ny Abrahama tsy fotsiny izay fa tena zava-dehibe zany ary ny silamo ravana dia tena mankalaza manao fety be amin'ity sakrifisy d'Abrahama izy zareo tena manao fety be zareo amin'ny fotoana fankalazana ny sakrifisy d'Abrahama io tsy haiko izay volana ngambany izy satria tany amin'ny firenena ray nesako dia tena mankalaza an'io zareo. Alleluia. Dia teto ry havana dia tena hoe tahaka izany koa ry havana ny tiavan'Andriamanitra antsika nafony Jesosy zanan'ilay tokana ho antsika. Andriamanitra nafoy an'i Jesosy ho anao ho antsika rehetra ho an'izao tontolo izao. I Abrahama nafoy an'ny zanany Isaka samy zanaka tokana ireo samy zanaka tiana samy zanaka tokana tao andapa ireo tao an-trano samy tiana ireo samy mamina samy lalaina ireo fa samy nafoy Andriamanitra nafoy an'i Jesosy Abrahama nafoy an'i Isaka ao amin'ny Jaona 3:16 dia efa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Alleluia, amen. Tahaka an'izany ny tiavan'Andriamanitra antsika nafony a Jesosy ho antsika dia raha tsy nisy an'i Jesosy tsy nisy famonjena azo ny kely tsisy raha tsy nisy ny raha latsaka Jesosy tsisy fahotana azo navela teto ambonin'ny tany taiza ianao taiza isika ry havana raha hoe tsy nafoy an'i Jesosy zanany Andriamanitra. Taiza isika ihany koa raha tsy nafoy an'i Isaka ihany koa i Abrahama satria tsika izao dia taranaki Abrahama ary Andriamanitra dia nitsodrano an'i Abrahama ny teny hoe dia hitahinao tokoa ary amaro ny taranakao tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina. Izany ry havana nitsodrano hitahin'Andriamanitra ny Abrahama tena hoe fantatsika fa ny kintana eny amin'ny lanitra tsy voaisa izy mahavoaisa ny kintana eny amin'ny lanitra tsy mahavoaisa an'izany tsika ry havana nefa tahaka izany fampanantenana indray no men'Andriamanitra ny Abrahama hoe ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ho toy ny fasika eny amin'ny ranomasina ny taranakao satria nahoana ry havana satria nanaiky ny temika ianao satria nanaiky ny tenin'Andriamanitra i Abrahama nanaiky ny tenin'Andriamanitra i Abrahama nanaiky anao solona ny Isaka zanany izy tsy nataonao ambonin'ny zavatra rehetra Isaka fa na inona dia Andriamanitra no nakatoerana sy ambony teo amin'ny fiainan'i Abrahama. Ohatr'izany koa tsika ry havana inona zavatra mety mbola mamy eo amin'ny fiainantsika inona zavatra mety mbola tsy foitsika eo amin'ny fiainantsika ka akamamitsika manjary lasa makatoerana na manelanelana antsika amin'Andriamanitra mahatonga antsika tsy ho tia an'Andriamanitra tsy hafoy ho an'Andriamanitra. Raha mbola misy ry havana raha mbola mahatsapa an'izany tsika reny ny eritrerisika zava-dehibe tsy zava-dehibe reny ry havana tsy mitondra ny fiainantsika makaizy reny fa eo ihany manodidina antsika eto ambonin'ny tany ihany reny tsisy ilaivantsika reny ry havana fa eto reny fa ny tena tanjona ry havana tena ny zava-dehibe dia atonoy zavatra rehetra foiziny zavatra rehetra mahafoiza ho an'Andriamanitra foiziny ny tenanao ho an'Andriamanitra ny tenanao ny fiainanao atao fisorona fanatitra velona atolory eo ambony alitara dory eo ambony alitara amin'ny Jehovah Andriamanitra dory ny tenanao ny fiainanao rehetra ho an'i Jehovah Andriamanitra ny fahotana izay rehetra mety zavatra maminao eo amin'ny fiainana tianao mihoatra anao Andriamanitra atolory anazy fa izy valim-pity lehibe ho azonao izy valim-pity lehibe ho azoko ho azontsika rehetra tsirairay avy dia fiainana mandrakizay ry havana dia ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika tsirairay avy ary efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika dia handova ny paradisy tsika izay nampanantenan'Andriamanitra antsika
dia izany ny zavatra fikasan'Andriamanitra amintsika. Izany ny tian'Andriamanitra ao ataontsika ary havana izany ny fitiavana lehibe avy amin'Andriamanitra ao antsika. Fiainana eto ambonin'ny tany dia mandalo ihany, mandalo ny zavatra rehetra, izao rehetra hitantsika izao, izao rehetra hita amin'ny masontsika izao dia mandalo, hopodika ho loha, ho levona. Tadidio ty sakrifisy dia Abrahama ty, Isaka zanany, ainy. Haitsika tsara zany hoe zanaka zany, zany hoe haitsika, aina zany zanakitsika zany, mamy zany, sombiny aitsika zany, tsy fotsika zany a. Isy zavatra hoe anjoana azy, tsy fotsika zany a, hoe enjerany zanakitsika na aratra, tena hoe mamy zany zanak zany. Fa i Abrahama tena nataony tsinitsininy zany ravana, nekeny ho an'Andriamanitra, atolony Isaka, satria fantany fa zavatra ngeda be mivalim-pitihomen'Andriamanitra anazy dia tsy Isaka ihany, fa mbola mihoatra ny saka no azony. Dia inona ry havana? Taranaka be da be, taranaka toy ny kintana, toy ny fasika, eny an-dranomasina, eny amin'ny lanitra toy izany. Dia izany ry havana ny teny fikasan'Andriamanitra, ary Andriamanitra koa dia manana teny fikasana amintsika tsirairay avy. Manana izy tsy hoe tamin'ny Abrahama ihany ny voan'ny teny fikasana, fa manana teny fikasana ho anao izy, manana teny fikasana ho ahy izy, manana teny fikasana ho antsika rehetrarehetra izy. Andehantsika amin'ny zavatra rehetra dia afotsika n'Andriamanitra ny zavatra rehetra, afotsika ny zavatra rehetra noho ny Andriamanitra, satria fiainana mandrakizay ny tambony izany. Fiainana tsisy ranomaso, fiainana tsisy tomany, fiainana tsisy tebotebo, tsisy fahoriana, tsisy ady tsony. Izany ny fiainana miandry antsika raha manaiky tsika ho an'Andriamanitra, raha manaiky tsika ho an'i Jesosy, manaiky ny asa mpamonjena izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, manaiky ny rahan'i Jesosy izay anasana sy anadiovana ny fahotantsika isan'andro. Ary Andriamanitra mamela heloka antsika isan'andro, aza dino izay ry havana. Tia antsika Jesosy dia isaorana Jesosy any amin'izay teny izay nampitondrainy androany izany, voninahitra ho azy irery ihany, dia tahian Jesosy tsika rehetra, dia angatana amin'ny fanahy masina hiasa amintsika rehetrarehetra. Ary raha misy nahasolavaka amin'ny vavako tao anatin'izay teny izay dia Andriamanitra ny hanadio ny molotro, Jesosy hanadio amin'ny rany ny amin'ny fahasolafahako sy ny amin'ny zavatra izay mety tsy tokony voalazako nefa nolazaiko teo, dia voninahitra ho an'i Jesosy, tahian Jesosy tsika rehetra. Amen. Alleluia. Mamy, tena mamy le toriteny, sotra nambinina, tsara be mihitsy ny toriteny. Dia bravo, dia Andriamanitra manaka am-pahasoavana namaly fitianao, dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany, dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo nambinina. Misaotra anareo koa mankasitraka ny zareo rehetrarehetra izay mandray anjareo, fa ny fankasitrahana izay ataonareo no mampahery an zareo. Ireny no solika losika anjareo androso lavilavitra kokoa. Dia tahiny ny tompo dia mankasitraka indrindra. Genesis 2:20. Anisan'ny tantara ngeza be tao amin'ny Baiboly mihitsy izy ity, satria dia nisy olona nanana toe-po tato amin'ny Baiboly tato. Tena misy olona tena manana toe-po. Genesis 2:20, ny nizahan'Andriamanitra toetra any Abrahama. Io moa dia mazava ho azy. Ny tompo aloha na Sela, ianao mbola sy narabaiko teo, kadaka koa mbola sy narabaiko teo, tonga soa daholo nareo mialohan'ny hanombohan'ny famelabelarana, dia aloha arabaina izay mbola tsy voarabako. Ny ankoatreko raha Norosoa Olga Ranorosoa, Botsilda Koety, tahin'ny tompo Kodalela Olga Ranorosoa Koety, tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra. Ny soramandry ny Abrahama tsy nahita ny soramandry io hoe nizahan'Andriamanitra toetrany Abrahama, tsisy nahafantatra mihitsy fa aty aoriana dia soratana zao ny soratana hozy Jehova, efa vita le tantara, ny raketina tsoratra le tantara, voafantatra ny titra ny soramandry hoe nizahana fizahan-toetra io. Raha fantatra miloma tsy hoe fizahan-toetra dia tsy nanaitra mihitsy io tantara io. Ary raha fantatra koa hoe fizahan-toetra io
dia tsy niavaka tamin'ny olona Abrahama. Tsisy nalalany hoe fizaham-toetra. Inona le fizaham-toetra? Vakiko tena androana dia ny voalohany. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy. Ry Abrahama ary hoy izy ny ary izy eto ny zanakao le lahatokanao izay tianao dia Isaka. Ka makanesa any amin'ny tany Moria dia atero izy ho fanadidorana amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Voalohany indrindra ny tompanitra Korinina, Andriamanitra tsy niteny eto aty Ismaela, fa fantatra Andriamanitra tsara mihitsiny iza moa Isaka eo imasony Abrahama. Mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra ilay lahatokanao, ilay tianao. Manan-janaka roa i Abrahama, Ismaela dia Isaka. Fa maninona hoe lahitokana? Fantatra Andriamanitra fa tena ho ampony Abrahama Isaka. Raha Ismaela nangatahana mety mbola eo ihany, mbola tsy dia fizaham-toetra ihany angamba. Fa fantatra Andriamanitra no alaina, fantatra Andriamanitra no nangatahana. Le mararirary any i Abrahama mihitsy, le tena maka rarirary anazy mihitsy. Fizaham-toetra mahamaivay, mbola tsy fantatra hoa le izy hoe fizaham-toetra, tsy fantatra mihitsy hoe fizaham-toetra. Fa Andriamanitra dia eto aty makanesa any amin'ny tany Moria dia atero any izy ho fanatodorana. Tsy fantatra hoa io hoe fizaham-toetra, averiko izay a. Dia hoy ny ten'Andriamanitra ny toyany. Ny androany hariva zany Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama. Ary ny fo maraina koa Abrahama dia nanisy lasely ny brika ka atondra ny zadovon-drolahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany. Dia namaky hazo ataina amin'ny fanadidrodorana izy dia nangisika nakany amin'ny tany izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra taminy. Nanana ny alina iray manontolo Abrahama ny eritreretana, namisavosana lalina hoe ahoana moa izany Jehovah? Tsy nanana mihitsy aho dia nangataka taminao dia ho alainao ilay izy. Io alina manontolo io lava be tamin'ny Abrahama, tsy adiny 12, ohatra ny 3 andro angamba ny alina anankiray mieritreritra, tsy mahita tory mivadibady. Zany be Jehovah tadidiny daholy na ny nangatahany an'io tamin'i Jehovah. Tadidiny fa tsy mbola teo eo. 520 taona ny andrasana an'io. Dia voazoko kely mbola tsy ampy 520 taona koa Isaka teo. Mbola tsy ampy ny fotoana ny adanana sy ny faliana tamin'ilay valibavaka. Nitokodina tao anatin'ny sainy Isaka zany ny alina iny. Zany be Jehovah. Tena mpalalina indray zany Jehovah. Ho alainao zany nefa tsy manana afa-tsy io. Nefa ianao ny teny tamiko. Fa hanana taranaka tahaka ny fasika any amin'ny ranomasina sy tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Nasenao nisaiko ny kintana dia ozy ianao hoe raha voisanao dia ho tahaka izany, nefa ho alainao dia ianao ny laza fa zanako ilay tokana, ary fantatro fa tena tokana tao am-poky io. Eny Jehovah, ahoana ary izany? Eritreritra. Izaho zao androany somary maromaro kely ny zavatra nataoko androany nandritra ny journée-ako. Ka za io rehefa zatra manao sieste kely amin'ny atoandro, maka kely. Dia raha vao tsy manao sieste kely iny amin'ny atoandro dia rehefa manao fandarana zao hariva izao, alohan'ny fandarana mila manao sieste kely indray raha ohatra hoe tsy nanao tamin'ny atoandro satria lasa teatoy aho mpanao fandarana. Dia androany hariva amin'izay
tonga tatao trano dia le tsotra kely aza inona ny tsotro eo ao ampandrino ao mitsotsotra kely eo mba haka kely alohan'ny fandarina zany a dia tsy mety totory fa za misy zatra be dehibe saitsaiko asa mandraraha tenin'andriamanitra ho tany teo vetako ny zatra miaso anatin'ny saiko hoana fa raha lasa nitsangana tsy nahita tory na kely ary na ray minitra ary lasa nitsangana nefa ny ary zany tsy zany tsy saka ny resaka eto dia mba azonao an-tsaina very havana io alina io hoe taky ny ahoana io alina ny ainany Abrahama tena tsy te hiainana zany fa ny zava-mahafinaritra dia zao ninonina ny saintsainy ny tao anatin'io alina io ny valiny ny fomaraina ko Abrahama ny fomaraina ho izy ny fomaraina andeha hanao asan'Andriamanitra ny fomaraina andeha hanao ny sitrapon'Andriamanitra ny fomaraina andeha hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra marary anazy io hanao fa sitrapon'Andriamanitra io fa mbola zava-dehibe aminy hanao ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika izay tsy mahalala andeha ho aizy Abrahama eto andeha hanao fanatitra ve tsy andeha hanao fanatitra i Abrahama fa andeha hanao sakrifisy andeha hanao sakrifisy Abrahama dia fa mpanao fanatitra odorana manao ampahafolo-karena fa eto tsy zany ny zavatra ho ataony fa ho anareo izay tsy mahalala io ny atao hoe sakrifisy misakrifie zavatra io ny fahafoizana lehibe indrindra fa ho amin'ny baiboly io ataony Abrahama io tsy nisy akoatra ny neny Jesosy ho resahantsika ireo fo nanao fanatitra kaina sakrifisy azavady Abela sakrifisy ny fanatitra Abela ilay nararary anazy sakrifisy ny anaran'izany manao sakrifisy Abela ety Abrahama manao sakrifisy ny zanany mihitsy marary zany fa Jehova koa le tenen'ny ranabavina teo Jaona 3:16 nanao sakrifisy koa Jehova Jesosy ny sakrifisiny Jesosy no ny sakrifien'Andriamanitra ho atsika fa Jesosy koa nanao sakrifisy ny Jesosy nay ny ainy mihitsy no natao sakrifisy zany hoe sakrifisy tsy hoe fanatitra fa ny sakrifisy fahafoizana lalina ny sakrifisy fanomezana nararary zany ny atao hoe sakrifisy andeha hanao sakrifisy izy mariavako andeha hanao sakrifisy ngeza indrindra eo amin'ny fiainany izay mbola tsy nataony hatramin'izay fa vitan'iny fomaraina vitan'iny fomaraina ary ny fomaraina koa Abrahama no maniny daholo ny zavatra rehetra hatramin'ny kitay io kitay io nefa kitay anaovana fanatitra ny zanany voniny Abrahama tena tonga ny Abrahama tsy nisarasala ary tena nino izy fa tena ho alain'Andriamanitra io zanany io ibala izay adverseran'Andriamanitra tamin'izany fotoan'androny zany na zany olona manompo an'Andriamanitra na ny olona manompo amin'ny bala dia fantatry Abrahama tena fantatry Abrahama ohatry ny ahoana moa ny ataon'ny mpanompo ny bala dia tena magnataka sakrifisy toa tsika maky ten'Andriamanitra mpanjaka faharoa 7:20 Mpanjaka faharoa 7:20 anaran'ny Jesosy ary nafoy ny didiny Jehovah Andriamanitra rehetra izy ka nanao sarin-javatra nidina ho an'ny tenany dia omby lahy kely roa ary nanao asera koa izy sady ny akoaka teo amin'izay rehetra eny amin'ny lanitra ary nanompo an'ny bala ary nampandeha ny zanany lahy sy ny zanavavy hamaky ny afo izy sady nanao fankatoavana sy sikidy ary ny vary tena hanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ka nampatezitra azy mety tsy dia mazava amintsika izay fa vakitsika ny bokin'ny Jeremia 7:20 no tena mahazava azy Jeremia
ary nanorina fitoerana avy ho an'ny bala androniny zanany ho fanahitry totorana ho amin'ny bala izay tsy nadidiko anao na tao an-tsaiko kory azy. Ny mpanompon'ny bala dia manao sorona ny zanany. Ny zanaky ny mpanompon'ny bala lamatoa dia entina eo amin'ny ambony altaran'ny bala zany dia atao fanahitry odorana. Dia ny mpanompon'ny bala mitetitetika ny tenany, mampahory ny tenany atao mandeha rà ho an'ny bala. Zay ny mpanompon'ny bala. Ka i Abrahama rehefa nitenen'i Jehovah eto aty ny zanakao dia tonga dia izy Abrahama hoe ataoko izany. Mpanompon'ny bala rozy izy mahavita. Balako izy mba mangataka. Ka raha mangataka hoe Jehovah heverin'i Abrahama fa zavatra fanaon'ny Andriamanitra izany. Tsy nisalasala izy. Neverin'ny bala fa mitovy. Azafady neverin'ny Abrahama fa mitovy amin'ny bala Jehovah Andriamanitra. Dia izao tsy salasala izy. Izao no tanatin'ny sainy. Mpanompon'ny bala ary ve nasa. Za ve dia tsy hanao hoan'ny toa. Zay ny nangatahan'Andriamanitra ataoko izy izy. Enjana asa netiny. Ary andiny fadimy ary hoy Abrahama tamin'ny jatoviny mijanona eto. Mijanona eto brika ireo fa zaza sy ny zazalahy andeha akery. Ary ivavaka izay dia heverina eto aminareo indray. Zany ny finoany. Tsy hay tsony zavatra tia Abrahama tenenina amin'izany. Andeha hoe izay andeha efa miverina izy rehefa hoe nefa fatitan'izao fa io zanany miaraka amin'io atao fanatitra. Zany hoe tao anatin'le izy zany ohatra mbola misy finoana ihany eo amin'ny Abrahama hoe inona ny ataon'i Jehovah voatsangany Jehovah maty ve rehefa vita fanatitra ve dia averiny vovoka ary vitany lasa olombelona ve dia lasa lavenina io zany dia averiny tsy hay tsony. Fa zao fotsiny. Tsy matoky an'i Jehovah. Tsy fantatra fa zao fotsiny zay teny tao am-bavany. Ary koa mety tsy tao anaty eritreritany. Fa teny nivoaka teny am-bavantsika rehefa misy fotoana. Misy fotoana eny am-bavanao eny ny teny izay tsy hainao ny eritreritra azy fa napetraka Andriamanitra teny am-bavanao ny teny. Nandraitsika amin'ity tontolo ara-panahy misy zavatra tampoka mety eny am-bavan'ny vadinao. Vahaolana eo amin'ny fiainareo dia eny am-bavan'ny zanakao. Misy zavatra Andriamanitra te hiteny. Tsy nandainga masina izy. Fa tena Andriamanitra mihitsy nametraka an'io. Efa nielohavany teny. Halleloja. Efa nisy teny sady efa teny famantarana nalefany Jehovah napetrany tao am-bavany. Na izy ary kakina koa izany teneniko izany. Fa Andriamanitra ny teny hiveriny eto aminareo izay. Halleloja. Mandalo ady ianao apetraka Andriamanitra eny am-bavanao koa ny teny androany fa ianao tsy maintsy mivoaka mandresy amin'io. Tsy lavo zany ianao. Halleloja. Apetraka Andriamanitra teny ny vavany teny. Ivavaka izao izy dia hiveriny eto aminareo. Dia nalay Abrahama ny hahazo ataina amin'ny fanatitra odorana ka dia natatao any Isaka zanany. Fisy kosa mitondra ny afo teny sy ny ansy teny an-tanany ka dia niarana andeha izy mianaka. Ao an-tsainy zany efa tsy mahita Isaka hoe inona treo. Fa eo anoloan'i Isaka izy, eo anoloan'i Isaka dia izao ny zavatra hitany. Sitrapon'Andriamanitra. Tsy Isaka zanany intsony hita fa mahita sitrapon'Andriamanitra izy hoe ho ataoko fa sitrapon'Andriamanitra. Napetraka i Abrahama ny janona tany an-trano daholo ny fitiavana ny Isaka. Ny fitiavana sy ny faniriany hoe mba te hanan-janaka. Fa ny masaka ao an-tsainy hanao sitrapon'Andriamanitra. Ataoko ny sitrapon'Andriamanitra. Zao ry havana malala. Tsy niteny tamin'ny Sara tokoa izy, tsy niteny tamin'ny vadiny izy. Manino izy ny tsy niteny tamin'ny vadiny? Tsy hanaiky an'io Sara. Na ho viana ho vato, tsy hanaiky an'io Sara. I Abrahama raha teo koa ny tenenin'Andriamanitra. I Abrahama no sujet. I Abrahama no izahana toetreto. Tsy Sara. Ararana tsy niteny tamin'ny Sara izy.
tsy teny tamin'ny Sara izy satria nahoana tsy Sara nge nanaovan'Andriamanitra fanekena tsika maky ten'Andriamanitra Sara nge ndraiky any amin'ny Genesis 12 ny niatson'Andriamanitra ny Abrahama tandany mbola Abrahama sy ny vainanany tao ka natanika amin'y Egypta ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny rainao sy ny havanao miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany zay ho asehoko anao dia ahatonga anao ho firenena lehibe sady hita anao sy ahalehibe ny anaranao tsy Sara tsy ny anaran'izy mivady sy ny anaran'ny Sara fa anarany Abrahama dia ho fitahiana tokoa ianao fa tsy nareo ary hitazy amin'ny soanao ary anozona zay manozona aminao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany aminao ianao koa nahoana moa ny andery zareo ny resaka mbola i Abrahama koa ny tenenan'Andriamanitra hoe ry Abrahama eto lehilahy tokanao ry abana Andriamanitra tsy niantso any Sara hafoy satria tsy ny anaran'ny Sara no alehibiazina fa ny anaran'ny Abrahama tsy ny olona rehetra ny antsoin'Andriamanitra tsy izay olona mananjanaka lahy rehetra sy momba rehetrarehetra zay vao niteraka no natao ohatrin'io mba momba koa nge zany Hana zany niteraka ny Samuely mba momba koa nge zany Elizabeta ny John niteraka ny John mpanao batisa masaiky tsy niteraka koa hoe mamany Samsone fa i Abrahama rery no nitenen'Andriamanitra hoe antero izy satria nahoana te hanao zavatra ngezabe amin'ny Abrahama Andriamanitra dia tia no hitany ao am-pony inona ny ao am-pony mafoy manavy io fa tonga eo amin'ny tanjo ny rina izy io ny rina io ny zavatra ny tediaviny io ny tena zavatra tiany manahoana ao am-pony somary nataon'Andriamanitra ny akina teo ambony mizana Andriamanitra sy Isaka eo anatrehan'ny Abrahama ary zay le fizaham-toetra entin'Andriamanitra fatarina ny ao am-pony ny atao hoe fizaham-toetra dia izahana ny toetranao ary raha tsy misy ny fizaham-toetra dia tsy fantatra zay ao anatin'ny fotsika fa tena hatramin'ny farany araka nirany ranabavenika hatramin'ny farany nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra i Abrahama nandeha tamin'ny nangoniny loha omaly mbola vao omaly le niteny Andriamanitra dia efa nangoniny ny kitay anaovana fanatitra ny fo maraina izy mbola tsy niemotra tonga teo amin'ny toerana anaovana fanatitra najany ny zatoviny netiny niaraka efa nitondra ny antsy izy ary tsy mbola nitsahatra tsy nitsahatra ny dingana fanaovana sitrapon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary somary tonga saina Isaka marikako izy izy ndrety ny afo sy ny kitay fa iza kosa ny indro atao fanatitra odorany fa eo Abrahama anaka Andriamanitra no ahita zay ondry atao fanatitra odorana dia niara nandeha izy mianaka ozy izy nefa Abrahama endry ianao nge anaka ianao nge le ondry androany anatitra ondry rehefa tonga teo amin'ny tany zay nolazan'Andriamanitra taminy dia nanorina alitara teo Abrahama dia nandahatra ny kitay mety efa mipatrapatraka ihany ny ranomaso amin'izany mety efa mipatrapatraka ny ranomaso amin'izany sady manao an'io zavatra io no mipatrapatraka ny ranomaso sady mandahatra n'ilay kitay halleloia halleloia ady mandahatra n'le kitay izy no mety mitomany manino ny dajara tsy maninona ary rehefa avarany andro tomany ka dada tomany ahoana ary sady mandahatra n'le kitay izy no ranomaso latsaka fa za mino
fa ranomasy miteny hoe Jehova ataoko satria sitraponao. Halleloia. Ataoko satria sitraponao. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 126 mba tiako marianao amin'ny baibolinao ty androany. Salamo 127 andininy 1. Ny tenin'Andriamanitra manao hoe andininy 5. Salamo 126:5 sy 6. Ny tenin'Andriamanitra. Izay mamafy am-pitomaniana dia hijinjam-pifaliana. Mandeha mitomany mitondra ny voafafina izy, fa heverina mitondra ny amboarany amin'ny fiompiana kosa. Halleloia. Nandahatra an'ilay kitay izy. Dia naronina alitava teo Abrahama ka nandahatra ny kitay. Dia namaritra ny Isaka zanany izy. Fa miana kely izy mianaka. Isaka tsy maintsy manao an'izao za. Fa ahoana ry tata? Tiako ianao anaka ndry fa tiako Jehova. Fantatro fa hovonjeny Jehova ianao satria edore toritentsika maly satria tiany aho izy Davida. Zao tsy maintsy tonga anatin'ny sainy Abrahama. Raha ataoko fanatrano Jehova ty zanako ty, mbola hifankahity izay. Halleloia. Ataoko. Vovonjy ianao. Fa mandram-pioana anaka. Halleloia. Dia fatorany. Isaka koa nitahin'ny tompo. Nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nanohatra izy na niady tamin'ny datany. Fa nanaiky ohatry ny ondro ao atolotra. Dia namaritra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama io tena hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany. Tsy niambaamby izy. Fa tsy maintsy vita koa izy ty sitrapon'Andriamanitra. Ary Abrahama izy tsy tanany ka nandray ny antsy mba hamonono ny zanatry. Takan'ireo mpaminany ny bala izay mpanao an'izany. Hoy Jehova. Ry Abrahama! Ry Abrahama! Hoy izy inty dia hoy izy taminy. Aza manindritra ny tananao amin'ny zazalahy. Ary aza maninona azy kory ianao. Fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao. Dia nilahy tokanao. Zao ny hevitra izany teny izany. Ry Abrahama! Hitako ny ao am-ponao fa za tsy bala. Za tsy bala. Fa za Jehova. Bala no mahavita mijery ny mpanompotra. Toritory fo, vaky fo mahita ny zanany no fanatitra ho azy. Fa tsy vitan'ny Jehova Andriamanitsika izany. Za tsy bala hoy izy Jehova fa za Jehova. Fantaro manomboka androany fa za Jehova. Ny devoly no mahavita manao an'izany sorona ny zanany izany. Ary rehefa atao sorona dia tena atao sorona. Jehova rehefa mangataka na fizahany toetra ohatran'io, na i Samuela dia atolotra ny Jehova hanompo azy hatramin'ny farany. Hanompo azy mandrakizay. Na ho takan'ny Samsona, ho Nazirita, na ho takan'ny zanaka vaviny Jefta, tsy ho vonoina atao fanatodorana fa andeha hanoka tena ho an'ny asan'Andriamanitra. Jehova! Jehova ry havana! Tsy mila an'izany sorona ndatsadra zanaka ao izany. Zany indrindra nanaovan'i Jehova ny zanany mihitsy ny azy ny nalony natolotra. Jesosy Kristy. Halleluia. Tao arinan'io ny paritaka ny taranak'i Abrahama. Paritaka ny taranak'i Abrahama. Tsy raha tao arinan'io maty Sara, raha vakitsika ny toko manarakaraka ao. Tao arinan'io Abrahama mbola nanambady. Mbola nanambady any Ketory izy. Mbola nisy fiainana ngeza be tao arinan'io. Araka ny teniko taminareo hoe tsy tian'Andriamanitra Sara. Fa tsy rano ny fatohan'Andriamanitra tamin'izany tantara rehetra izany. I Sara dia vady nanampy an'i Abrahama. Tao aorinan kelin'izany
maty Sara, tsy fantatry Sara koa ny fisinjany zavatra zany, tsy nitantaraina ny Sara zany. Eritreretinao hoe lehilahy efa antitra be fa mbola misy fiainana indray tao ambadiky. Tao ambadiky n'inona daholo zany? Tao ambadiky ny sakrifisy daholo zany. Tao ambadiky ny sakrifisy ny tombony zanany, ny tombony arenany, ny tombony andro iainany. Noho n'inona daholo zany satria hitan'i Jehovah ny taom-pony. Zany ny atao hoe sakrifisy, zany ny vokatry ny sakrifisy ry havana. Zay koa efa mba nanao sakrifisy teo amin'ny fiainana. Tantareko anareo tefa tantareko anareo ihany izy ity fa misy aminareo mety mbola tsy mety mbola misy aminareo mety mbola tsy natadidy an'ity tantarana izy mampionona. Efa tantareko anareo hoe alisan'ny endrika tsy ohatran'ny any Abrahama aloha ny sakrifisy natao hoe kely de kely de kely de kely fa mba nahatsiaro fotsiny tamin'izany hoe narary le izy. Boka ny trosa izay nanomboka ny vavaka. Boka ny trosa. Ny trosanay efa ho 1 milliard de francs tamin'izany. Dia nanomboka ny vavaka, dia nanomboka ny sokasokatra kely ny fiainana. Nanomboka ny sokasokatra kely dia nanomboka ny varobaratra tômôbilina kely teny. Fa tsy mbola lancé mihitsy. Mbola tena miraikitra. Ary tena nandinika mihitsy tamin'izany hoe ahoana moa zany ny tena voafafan'ity trosa amina centaine de millions maro be ity amin'izao asa kely ho ataontsika izao hoe miasa braoza millions vitsivitsy par mois fotsiny karama raha farak'izay mandeha ngambany atao hoe 10 millions tamin'izany. Satria tamin'izany rehefa malafo tômôbilina ianao dia arakaraka tômôbilina lafinao ny azahoanao commission tamin'izany, mivarotra tômôbilina vaovao ny asanay tamin'izany. Dia miampy an'ity asa kely manodikodina tômôbilina dia ahoana ny atafavoahana amin'ity trosa ity. Efa Andriamanitra nanome toko fa tsy maintsy ho afaka izay. Dia nahazo vola kely zay, nahazo vola zay nisy lalina soka dia varobaratra tômôbilina dia nanomboka ny katso indray ilay izy, tsy malafo tômôbilina. Dia tao am-piangonanay moa tanahy vao nanomboka ny vaboka kely mihitsy tamin'izany, mbola tena mialatsiny fa disoka kely ny masoko ry havana, izay no mahatonga ny lalao aso. Dia tena mbola tena tao anatin'ny ady mafy. Dia zay koa tamin'izany tokony hoe raha tena tokony izy dia tokony malafo tômôbilina isan-kerinandro mba manodina amin'ny lihana trosa. Fa ilay tômôbilina anankiray izay amin'izay tômôbilina kely tsotsotra kely tsy dia maka izy izay, tsy mety lafo. Ary izy tsy mety lafo io nisy programan'Andriamanitra. Ka ny fiangonana isanay tamin'izany manao ezaka hoe manao misy fiangonana any ambanivohitra atao. Dia tamin'izany izay nahita an'ireto olona mpiara-mivavaka, ireo mpanompon'Andriamanitra tamin'izany ny sasany peratra mariazy amidy, atolotra vokany dia amidy dia mividin'iny vidanina biriky, vidanina ciment izay araka ny sasany manolotra latabatra table basy ao an-trano, sasany manolotra kômôdy, sasany mivarotra telefônina ohatr'izany. Variana be mihitsy izay vady tamin'izany. Satria hanao fiangonana. Dia nisy rahalahy izay amin'izay olona nitoroteny tao am-piangonana dia resaka sakrifisy izay mihitsy nitoriany. Dia tsy haiko ao anaty toroteny ao, tena reko misy fanahy masina mamangy anahy. Vao vita ny toroteny dia ohatrany tsy mahazo aina mihitsy mitsanga mihatra. Dia lasa nampianto izay mantsy anazy. Ny tômôbilinay tamin'izany amidy eo amin'ny tokotany malalaky ny Maria Masay eo. Dia izay mantsy mampianto zaho ohatra vangin'Andriamanitra. Amin'izany mbola tsy dita hoe mbola tsy zatra an'izany hoe vangin'Andriamanitra nahoana. Orinena andora nga ilay tômôbilintsika eo mena ny fiangonana, nanaovana fiangonana. Tena moa izy mampianto way, zaho koa sisy vao eto mihitsy mieritreritra an'izany hoe afaka nitrosantsika roa vidra moa ty tômôbilina anankiray. Eritreretinao izay mbola boka ny trosa, ilay tômôbilina amin'io tsy fohy entina mandeha mivavaka fa sitrany mba misy mijery ary amin'ny fivarotana azy ary. Dia mandeha taxi be izay mandeha mivavaka. Na ny lasaon'ny fitondrana izy koa ary tsy dia misy. Dia ary ilay tômôbilina petraka ary etam-barotra mipetraka, izay lasa mandeha mivavaka. Tena fifaliana be ao anaty amin'izay mampiona ilay tonga dia mitovy ny eritreritray. Teneo ihany zay to dia anatina an'ilay olona ny toroteny. Izay rahalahy voakasika ilay toroteny fa izao ny tômôbilinay rahalahy atolotra eo amin'ny fiangonana
anaovana fiangonana. Maninona moa izy misy tomobila ho atolotra ny fiangonana anaovana asan'Andriamanitra. Ohatry ny izy nizakazakana teny ambony alitara tonga dia nanao anseny tamin'ny micro ilay izy. Orakoraka tao am-piangonana tamin'izany. Tena tany ery pasteur hoe mahoana. Tena sura amin'izany fa ianareo. Tena sura izay tompoko. Tia ny lakile, tia ny papier, dana laivy ny tomobila any Maremasay. Tomobila ray ny nananay tamin'izany, tsy nanany izay botrosa amin'io manaraka. Sacrifice zany iray tsy hisaka. Ary tsy tomobila amina 62 millions zany fa narary anay satria na sakafo hohanina aza tsisy. Mandeha na zany misy an'io na mandeha taxi be. Fa ny zava-mahafinaritra isaorako an'io vadiko, isaorako an'Andriamanitra na mangina ny vady ny ara-dresy lahatra. Fa raha zany koa ny vady tsy mitovy hevitra dia tsy nety. Zany tena izy ko tonga dia d'accord. Izay sisy samy vangin'ny tompo, halleloia. Andriamanitra inge tsara. Natolotra ny tomobila amin'ny sabata. Vita iny. Ny lahady tonga tany trano ireo membre ny fiangonana. Naka ny tomobila sy ny lakile sy ny papier. Teo vantosinina ny volony varotana amin'ny tomobila. Amin'ny fiangonana. Eny tompoko. Tena mpifaliana mihitsy nanomezana mivady an'ilay. Tena maiva. Ohatra voamily zavatra maivana izany. Ilay tomobila teo tsy nety lafo efa 2 herinandro. Lasy. Verina mandeha taxi be fa tsy maninona. O Jehovah Andriamanitra. Za Jehovah fa tsy bala. Halleloia. Bala maka ny zanaky ny mpanompo tonga dia vonoina dia maty dia tsy manan-janaka. Fa Jehovah rehefa nalehibe ny anaran'ny Abrahama dia naseny naterina Isaka. Fa nalainy ve Isaka? Tsy nalainy Isaka. Jehovah tsy bala. Soraty amin'ny commentaire-nao any mihitsy ataovy anatin'ny cahier isoratanao andresanao note teneny hoe Jehovah tsy bala. Ibala ny maka fa Jehovah mizahan-toetra. Ary Jehovah manana tanjona amin'izany fa tsy ilalao fiainan'olona. Tiana lehibe ny anarany. Teneniko anareo ry havana. Tsy mino an'ity teneniko ity nareo. 10 andro ngamba na tsy ampy eo amin'ny herinandro tao aoriana nanaovanay an'izay sacrifice izay. Nisy fitahian'Andriamanitra tsy takatry ny saina, tsy takatry ny saina ho aho. Niposaka teo amin'ny fiainanay. Soatranareo nanoratra. Nitaingina 4 izay nanomboka teo. Tonga dia nisy fitahian'Andriamanitra tsy takatry ny saina tsy fantatra ho azavaina hoe avitaiza izy ity. Halleloia. Avitaiza izy ity. Nandray commission farak'izay ngeza tsy mbola ndraisiko teo amin'ny fiainako tao ampiasanako tamin'izany. Commission ngeza. Halleloia. Lehibe Jehovah ry havana. Satria Andriamanitra nanana programa tamin'ny fiainanay mivady. Mba tiana lehibe ny anarany tantariko zavatra nareo. Ny fiangonana Israely tamin'izany dia mitandrina ny fanaterana mpahafolo-karena. Dia izao ty zavatra ity tsy voavolombelona aminareo. Misy vaty ery aloha ery. Dia vaty io hitanao ohatry ny urina fanaovana fifidianana ireny. Misy lavaka kely. Dia raha misy valopy izany ohatra hoe justa ho ny valopy anankiray ilay manifika an'iny dia miditra. Tao aoriana nanaovana ilay sacrifice. Andehanao mpahafolo-karena izay mivady. Andeha hanasisika an'izy tsy mety satria maniny tsy omby eo amin'ilay lavaka kely. Nangatahana hoe alaina ilay kadina mba vahany teza vaty fa dia sokafana ilay vata dia alefa ilay mpahafolo-karena. Indroy intelo nanao ohatr'izay izay isaky ny sabata. Nanapa-kevitra amin'ny pasteur iray. Nitarina retina tany amin'ny mpandrafitra ilay vata iny dia nitarina lavaka ngezangeza. Lavaka ngeza ohatr'izao. Mandraky tiany androany mbola any izany vata izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Jerinareo mikohatra nareo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Taloha izany ohatry tia ny ateviny valopy, ity valopy ity. Ohatry tia ny ateviny valopy alatsaka ao. Avy eo lasa ohatry ity ny ateviny.
dia tsy maintsy nilavahana tany amin'ny mpandrafitra. Lehibe Jehovah antsika io tsy baly io. Ary rehefa te hana lehibe ny anarana, rehefa te hana lehibe ny anarana io, dia mizaha toetra izy aloha. Ary tsy ho afaky no lehibe mihitsy ny anaran'ny olona izay tsy samy mizaha toetra ny Jehovah ihany koa. I Abrahama rehefa nandeha hatramin'ny farany, fa agagana nge rehefa n'izany hoe io rery ve mba zanakao dia fonao ve io? Vozy izy Abrahama satria Jehovah mangataka dia atao. Tena nisy olona tanaka tao am-piangonana eto amin'izany, foana ary izy mivady rehetra. Fa tsy nareo moa le ananan'olona trosa eto. Zay amin'izany hitana navavaka isa tsabata. Mety navava efa ao mitompotrosa, efa ao mitompotrosa. Isaky ny latsinainy mangovotra ianao mitompotrosa. Nefa andro sabata alefanao ny tôbilinao. Alleluia. Zany ny atao hoe sakrifisy zany. Ary ao ambadiky ny sakrifisy ry havana, raha mbola Jehovah koa ny Jehovah fa tsy bala. Ny mpanompo mibala zany nge havana, ny mpanompo mibala manao sakrifisy zany ny tsisy ninazony. Ary eti-po dia avy eo very any amin'ny elo. Fa raha Jehovah Andriamanitra ry havana ny anaovana sakrifisy, ny ao ambadiky izany tsy takatry ny saina. Na dia maty aza Sara mahavariana, Isaka ve ry havana, i Abrahama ve ry havana efa any amin'ny Genesisy 5:20 any vakio ny nanambadiany Abrahama any Ketora sy ny taranany avy taminy mbola nanana taranaka. Nanambady dia mbola nanana taranaka indray zany. Dia jereo baiboly tantara firy ny zanaky Abrahama sy Ketora. Nefa Abrahama efa antitra, tokony efa tsisy taranaka intsony fa nandalo sakrifisy. Fiainanay tamin'izany efa tsisy maminy intsony. Tsisy maminy intsony zany fiainanay zany tamin'izay vao nanomboka nivavaka. Tena hoe tena tsisy fiainana, tena efa tsy mahita zavatra en couleur intsony fa tefa noir et blanc izy. Tena mangidy mavavanao io, vao mifoha maraina mangidy. Efa tsy samy miseho vahoaka zany intsony. Tsy samy miseho vahoaka zany intsony. Anisan'ny mba nampahafantaran'olona anahy taloha tamin'izaho mbola tanora dia izao. Taloha efa ela mantsy izaho mivarotra tômôbila. Dia efa mivarotra tômôbila tany aloha be tamin'izaho mbola tsy nanambady ary dia efa mivarotra tômôbila. Fa mba anisan'ny nampiavaka anahy, izaho mivarotra tômôbila ilay mba somary tsy dia misy mpanana ireny. Dia tômôbila midiko io zany sady entiko dia miavaka izy io. Dia izaho tena tia voiture de sport be mihitsy tena. Dia ireny ihany ny any amidiko taloha. Tômôbila tsy dia misy matetika. Zany hoe ny ahy zany any amin'io tena hoe identitéako kely mihitsy zany le izaho sady tena tiako. Dia avy eo amin'izay nandalo an'ilay tsisy ny trosa bokany trosa dia mandeha taxi be sy ny fa zavariana ry havana. Rehefa nivavaka ny aritra kely dia lahy kely. Raha mba hoe io zany mba zavatra tiako e. Nivavaka vao tena nanana ny atao hoe tômôbila tena tsara. Nivavaka vao tena nanana izany hoe tena tômôbila tena mbola raitra lavitra. Alleluia. Tsy mampahantra ny mivavaka. Akory tsy tantaranao tenanao resaka évangile de prospérité ka tenanao foana resa-bola. Fa tenanao fotsiny kosa hoe tsy mampahantra ny mivavaka. Ary Andriamanitra rehefa te hana lehibe ny anaranao dia tsy maintsy hizaha toetranao izy. Ny fanontaniana zany dia izao, ianao ve anaika no zan'Andriamanitra toetra. Mahafinaritra ny tenin'ilay mba mety hoe-po tahaka ny Abrahama, Jesosy malala. Men'Andriamanitra anao zany. Ary eo amin'Andriamanitra ry havana dia sakrifisy daholo. Na dia tsika hito miaro tory ity fandarantsika ity. Sakrifisy nge zao e. Misy aminareo ireo misy aminareo ireo be dia be. Any Koweït nareo izao, mitodika aminareo any Koweït sy any amin'ny tany arabo rehetra ako. Tsika rehetra samy miasa daholo fa inareo any mbola mafy. Zao any aminareo any amin'ny ray maraina any izao. Nefinareo hatramin'ny firy ny asa, ary fo amin'ny firy nareo mpitranomboka hiasa. Dia taddio fa sakrifisy io ataonareo io. Sakrifisy. Na dia miferety tatorontsika eto sakrifisy an'Andriamanitra io.
asan'Andriamanitra ataonareo misy amintsika eto mafoy andro anankiray tsy esana ajanona ny asa. Ajanona ny asa. Alleloia. Ajanona ny asa. Anaovana anokanana fotoana an'Andriamanitra. Misy aminareo voandroany dia androany, misy aminareo nandany fotoana maro anaovana asan'Andriamanitra, anaovana délivrance. Sacrifice zany. Ary tetenanareo hoe mivavaka ao anareo koa ho alehibeazan'Andriamanitra ny anaranareo. Ary io dia izay sacrifice ataonao ihany. Iama no fo amin'ny dimy, mahereza iama. Mahereza fa sacrifice zany. Raha ohatra i Abrahama tian'Andriamanitra ho be taranaka. Tian'Andriamanitra ho be taranaka. Dia le taranany zanany anankiray no nangatahany. Dia tena ohatr'izany mihitsy. Ny tomobile anankiray nomena tamin'izany. Nisy fotoana ingeravana tena manana tomobile 20 zay, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Manana tomobile 20 zay, mihoatra ny 20 manana zany ny asanay. Tao atokantrano efa zavatra ohatrany hoe nanofy hoe ahoana ny nananana an'ireto e, tamin'ny fomba ahoana. Ny fiantson'ny olona ny anaran'ny tranonay tamin'izay nipetraka tany Ankadikely tany dia hoe ao andro be tomobile. Hitanareo, rehefa mandeha nareo dia mandareo andro be tomobile. Dia ao an-tranonay satria avy any amin'ny tamboho dia feno tafona tomobile. 20-20 zany nisy an'ny tomobilinay. Mpambongady, alleluia, ho an'Andriamanitra ao ny voninahitra. Hotahiny tompany antsika mianakavy. Ny ambony indrindra nahavitana anao sacrifice lehibe indrindra tao amin'ny Baiboly, akoatran'i Jesosy, akoatran'Andriamanitra, dia i Abrahama. Ary saika andeha hatramin'ny fanefatena tanany mihitsy ny antsy. Hoy Jehovah, Abrahama, apetrao iny fa tsy bara fa Jehovah. Hitako izao. Ahoana izy ilay teniny teo? Hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka sy narovanao tamiko ny zanakao, dia nilahy tokanao. Hitan'Andriamanitra fa na dia tiany aza ny zanany, niporofony Abrahama fa mbola tiany lavitra Andriamanitra. Androany havana, aza velanao hisy zavatra lehibe ao am-ponao akoatran'Andriamanitra. Ninonino na ny zanakao, na ny vadinao, na ny tranonao, na ny tomobilinao, na ny fianakavianao, na ny mpiara-miasa, niza aza vela misy anao atao ambony no fitiavanao an'Andriamanitra. Androany ainika tonga dia anao hira, nefa kemotsika aloha azafady mbola hizara fahatsapana. Ny fahafoizanao, ny sakrifisy ao ambadiky ny sakrifisy fiainana. Tsy afaka hiteny zavatra anankiray aminao hoe ao ambadiky ny sakrifisy dia tomobile, raha tomobile nomenao. Tsy zany, fa ao ambadiky ny sakrifisy dia fiainana. Zany hoe ny zavatra rehetra ho alehibeazan'Andriamanitra avokoa eo fiainanao. Ho tahiny tompany antsika rehetra. Misaotra andranabavy nambinantsika mitondrantsika an'izany teny zany. Matoky sy mino fa voakasika na akasika an'izany, akasika anao izany ten'Andriamanitra izany. Tonga amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika. Dia tahaka ny mahazatra, iny alefako aminareo iny ny compteko dia afaka miantso anà nareo amin'ny messenger. Halleluia. Iny. Halleluia. Dia raha misy aminareo zany mazoto hizara fahatsapana dia efa afaka mandefa appel nareo miantso dia inona mba nakasika anao. Halleluia. Inona nakasika anao tao anatin'izay zavatra voateny nandritra ny adiny iray izay. Raha misy mahakasika anao dia afaka miantso ianao dia mizara fahatsapana aminay tsirairay avy eto. Isaorana manokana sady nareo izay efa manao appel ao hizara fahatsapana. Androatra dia menanareo ary fitenenana tany tompo ary raha latojo inona ary ny fahatsapana azonao zaraina androany. Jesosy tsika rehetra dia mankapetraka anareo manadata amin'ny toriteny fa nampahely sady nampianaka indrindra moa tena nahafitsiry rehetra ny toepo ny Abrahama. Tena nakasika anah mihitsy ilay toepo hoe
misana zao ny atao fanatitra tao sakrifisy dana ny tena tiany fa tsy le anankiray le tsy Ismaël raha fa tena dana ny tena tiany fa tena hoe mafy nazo anazy tamin'iny andro iny badibadika ahoana zany inona ny miseho inona zao fa nefa tsy nahasakana anazy zany fa ny fomarayana ko i Abrahama dia lasetsy nanao fanatitra dia hitondra ny zanany any tena hoe letika tao am-poky hoe Jehova tsy tahany toe-pony tena tsy ny andro ray volana i Abrahama hoe aloha ny andro ray volana kely mba eo amin'ny zanany tena ndray alina dia lasitra izy mety tsy natoa izy tamin'ny andro iny fa dia lasa izy tena tsy nakasikana dia tainy Jesosy tahoany. Tainy Jesosy tojotojoka moa zany dia efa anisan'ny olona mba nanomboka nanandra nanao an'izany sakrifisy zany dia nitapahany moa ilay izy fa meka mbola anontany kely anazy fa amin'ny manaraka indray. Tainy tompondray ary neny Charline, halleluia. Andraso aloha ary asiana sary hijery hiditra izara amintsika fahatsapana ety koa rahabavintsika neny Charline. Anao ary ny fitenenana neny inona ny fahatsapana azonao zaraina androany? Sapetraka pastera nanome any fitenenana tena nakasitra pastera revy ndre tsara anao zay tena nakasitra pastera ary tena natorotoro ny foko le makasitra ny Abrahama teo zay hoe tena nafotoko araraky ny eritreritrao dia tena tsapako mihitsy hoe mafy raha mafy zavatra zakainy Abrahama ary zakainy samy rery fa tsy nambarany tamin'ny Saravady mba mohitahaka izany teo any tsika tsirairay avy fa tena hoe anana vita sakrifisy noho ny fitiavana ny Jesosy. Sotra tompoko. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny neny Charline tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana zay dia misaotra anareo menada. Mbola misy ve ary ambadibadika ao izara fahatsapana mbola misy ao alleluia. Misaotra anareo mizara fahatsapana fa mampahery be anay koa ary mahafinaritra be foana ny maina anareo mizara fahatsapana alleluia. Ndao rehefa mizotsika indray ary nabavintsika Aingolina Rodriguez, inona ary ny fahatsapana voarainao androany azonao zaraina? Pastera na mifitenenana dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ko amintsika. Ny zavatra tena nakasika be anahy moa dia hoe neny mibaly sy rehefa manao sakrifisy dia ny vokatra izany alahelo, fahafatesana, areti-po fa neny Jehova izay manao sakrifisy aminy dia fiainana tena fiainana no avaly Jehova azy. Dia tena nakasika be mihitsy izay pastera tsy le hoe neny Abrahama tena narary azy koa zany dia le toe-pony Abrahama moa zany tena hoe toe-po mampahitaita mampanifatritra satria aina ny marainao indrindra na fony dia zay ny tena nakasika be dia mankasitraka tainy Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy Aingonirina Rodriguez. Halleluia. Dia izay ary ny fizarana fahatsapana. Tsy misy miantso monareo efa ampoko ngambo izay dia sakrifisy koa zany fizarana fahatsapana zany halleluia. Mankasitraka anareo izay nizara fahatsapana dia Andriamanitra manakireo pasoavinany hamaly fitia anareo rehetrarehetra. Ndao ary ataontsika ity ary ianao inona ary no mba afonao dia vavatsika ao aorian'ny ity iray ity. Amen. Nisuluaku
Amen Jesosy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fotoanandroany. Misaotra anao Jesosy ny amin'ity an'ity fanontany fandarana indray ianao. Tsy naveranao tapaka ny fandarana, nentin'ny fitaovana rehetra, nentin'ny connexion. Misaotra Jesosy. Misaotra koa ny amin'ny teny izay nozarainao teto androany. Misaotra satria tena tsapanay mihitsy ny Jesosy hoe mampahery anay foana ianao, isaorana ianao izay rehetra vita teto androany. Isaorana ny amin'ny hafatra ao Andriamanitra. Ary taio ny teny rehetra izay nafafy teto androany, ny teny izay nitoriana, ny vo izay nafafy, dia ianao ny Andriamanitra hiaro an'izany tsy voatsahiko ny vorona mpiasa. Fa mba haniry ao am-ponay tsirairay avy, ny fonay rehetrarehetra dia ho tanolonaka aniriny izany teninao izany Andriamanitra. Ary amoa avy zato eny tsy manam-pataperana. Voninahitra ho anao ray tsy toa, voninahitra ho anao ray malala. Ta io izay rehetra tonga teto androany, ho tanteraka hatrany anatin'ny taonanay sy ny nofonay, hatrany anatin'ny fonay sy ny sainay izany teny izany. Ho fiainana mandrakizay aty anatinay hiboiboika tahaka ny loharano velona, ampahiranay naiza misy anay. Misaotra Andriamanitra tsy toa. Dia vosa Satana fatra amranao izay afaka anelingelona, izay afaka naisotra izany anatin'ny fony tsirairay avy intsony. Amin'ny anaranao Jesosy mangatahako izany tavaka izany. Halleluja. Amen. Hivavaka tsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ndao ampandrotsika na vavisika mami hivavaka ho an'ny firenena. Tahitoko mami anao ny fitenenana. Tain'ny Jesosy pastera dia tain'ny Jesosy atsika rehetrarehetra. Mbola hiara hivavaka atsika manana ny fotoana mba mavaka ny firenena. Jesosy malala eo mbola afahan'ny misaotranao izay nizorantsika fotoana izao. Misaotra be tsika Jesosy fa vita indray Jesosy ny afatra ao Jesosy taminay tsirairay avy tamin'ity androany ity. Misaotra ny teny mampahery Jesosy teny mampandinika, teny mahakasiky ny fony Jehovahandriamanitra. Misaotranao Jesosy malala tenany izay tsirairay avy Jesosy anao sakrifisy tahaka ny Abrahama, ho anana tekoa tahaka ny Abrahama fa fantatrao fa mahasoanay izany sakrifisy izany Jehovahandriamanitra ny finoana lehibe mahatotra amin'ny fitiavana anao izany Jehovahandriamanitra. Ampianarina tsirairay avy ary ny tena efa izay hofafa tamin'ity androany ity Jehovahandriamanitra tena ilentika anatin'ny fony tsirairay dia nandre Jehovahandriamanitra ny mizamiza Jesosy dia nandray iny teny izy Jehovahandriamanitra tena voasoratra anatin'ny fonay isanandro tsy voakafa anatin'ny fony tsirairay avy Jehovahandriamanitra ary ampandinika anay ao amin'ny fiainanay rehetrarehetra Jesosy malala. Ary ankehitriny koa Jesosy mba mbavaka ny firenena malagasy Jesosy. Misy miafina aminao ny firenenay Jehovahandriamanitra tena miaina anaty aizana tanteraka Jehovahandriamanitra tsy mety fafavoaka Jehovahandriamanitra. Mahay mianatra ihany Jehovahandriamanitra tsy anatin'ny firenenay ny fiadanany Jehovahandriamanitra. Findram-bavaka Jesosy fa mbola mino izahay Jesosy matoto izahay Jehovahandriamanitra fa mbola ny tananao mahery ny sandronao mahery Jesosy miatsapa amin'ny firenenay mbola tsy rava Jehovahandriamanitra mbola azo antenaina Jehovahandriamanitra ary izany Jehovahandriamanitra mbola anantenanay Jehovahandriamanitra tsy mahitsivy anay mbola findram-bavaka ny firenena malagasy mba tena hitotoka aminao tanteraka Jehovahandriamanitra indrindra amin'izao andro farany izao Jesosy hiova fony malagasy Jehovahandriamanitra tena hivavaka ny marina Jesosy hitady anao amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana hiala amin'ny fanofoan'ny tsampy ny razanay ny fanompo tsampy manalavitry ny anaranao Jehovahandriamanitra manevatevanao sy maniratsiranao Jehovahandriamanitra. Jesosy mangataka amin'izao fotoana izao mba hafasianao ny fony malagasy tsirairay avy Jehovahandriamanitra mba tena hitotoka aminao
raha ianao ny fotoan'ny malagasy Andriamanitra tena ho firenena ho voatary, ho firenena tena hotahinao tsy ny firenena ary izany Jehovah Andriamanitra ny fanalaviran'ny fony malagasy avy aminao sasa mahatonga ilay mbola tena mahay mileny tena anatin'ny aizina Jehovah Andriamanitra ka iny tsirairay avy madinika dia tsy manan-koanina Jehovah anao ane hitasy hiary anao ane Jesosy ampitraka jererajeraka ampahelo jererajeraka Jesosy izay marary sy tany Jehovah Andriamanitra indrindra izay tsy manan-koanina Jehovah Andriamanitra anao amin'ny sakafo ka iny tsirairay avy miara-panany izy ireny indrindra Jehovah Andriamanitra tena hotahinao manokana Jehovah Andriamanitra misaotra malalo ianao rery any Jesosy ny azonay tenainy ianao rery any Jesosy ny azonay atokina ampandesy ny firenenay Jehovah Andriamanitra tsy hitoky amin'olona tsy hitoky amin'ny fanjakana tsy hitoky amin'ny zanita fa tena tonga malagasy tena tonga saina malagasy fa ho aminao rery any solution sy vahaolana Jehovah Andriamanitra ny fiantsarana ity makasitraka Jesosy aminatra ho aminao rery any alleluia amen. Alleluia, makasitraka indrindra andranam-bavy mamitsika tanatin'izay vavaka matsiro vavaka mamy amin'ny firenena izay nentin'izay. Andriamanitra manakaripasoavana ilay maly fitianao tombosa izay mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranam-bavy mami ranam-bavy nambininata amin'ny toriteny mahafinaritra be ranam-bavy linata amin'ny vavaka fanomboana dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra raha mbola songa amin'ny ran'andro Jesosy dia eo anetintsika rapitso. Rapitso moa dia misy ny fandarana takarivo mahafinaritra izay rahanareo amin'ny groupe izay maharesy alleluia dia amin'ny sivy ora sasany dia eto indray tenako rapitso. Izao anefa manao teny roa ihany izaho rapitso satria andehandeha lavitra kely rapitso dia mametraka teny anankiroa aminareo raha tonga aloha ara-potoana ka tsy reraka loatra. Ilay reraka aloha tsy maninona satria voentsika ny toresaka sakrifisy fa eo amin'ilay fotoana raha tratra ilay fotoana dia misy fandarantsika rapitso. Raha tena hariva loatra ka tsy vita ny fanomanana dia amin'ny lakamisy indray tsika mihaona amin'ny vavaka fiambenana. Manao teny roa zany. Raha tsisy izany manomboka mandefa filazana aminareo foana aloha zaho rehefa eo amin'ny valora alina eo na ohatr'izany efa hitakitako teniny ihany hoe manahoana fa raha ny tokony izy aloha dia isy fandarana fa raha sanatry tara loatra dia tonga dia amin'zomantsika mihaona. Samby tahiny tompo daholo manoloka mamy antsika rehetra tapandriamanitra alina feno fitsarana tsy manofo ratsy izany ianao androany alina dia tontolo andro mpandresena be ny tontolo andro ny alohavan'ny tenin'Andriamanitra. Soatranao nahatra ny hatramin'ny farany akiradio.radio1 afahanao menonjapeo akiradio mandeha andro aman'alina misy toloteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1:07 amin'ny folo maraina amin'ny 1:07 amin'ny 7 amin'ny folo alina. Samy tahiny tompo daholo amen.